Wantsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pizalina safasambarana seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-mahadomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana Andriamanitra tokatrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampiala an'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao am 9 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaon'oloko eto Antananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefana Ambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary aty a Jerusalema Karobato ambany atsimo commune aty a Kaditariny apita tafitra faran'ny arian'ny busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ireo pasteur ray mandrety ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao tainy tompony fahasoavana matitoko fa 20 andininy fa 20 no vakitsika matitoko fa 20 andininy fa 20 manao hoe sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandediko anareo arindro izao momba anareo mandrakarivo ambara-patonga ny fahataperana izao tontolo izao zay tapafaran'izay ny tena tiako raisin'androany arindro izao momba anareo mandrakarivo ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao teneniny eo anilanao ombanao mandrakariva ny tompo ombanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao patonga ny fahataperana izao tontolo izao mandra-pahatonga ny faharandro mandra-pahatonga ny farana izao tontolo izao te apitraka anareo matsiaro irery a na tsy matsiaro irery ary fa tsika pino rehetra tsy mandeha rery ianao naizanaiza misy anao amen tsy miady rery ianao nininady atrerinao naizanaiza tany alehanao dia misy Andriamanitra miaraka aminao misy Jesosy miaraka aminao amen tsy marina ny tenin'ny olona fa rehefa lasany tsy afahanao dia tsisy Andriamanitra any azafady misy an'Andriamanitra ho atsy afa misy Andriamanitra ho atanymory zay tany alehanao rehetra dia misy Andriamanitra miaraka aminao amin'ny toerana rehetrarehetra amen zay alehanao ataovy amen na mafy zany amen misy Andriamanitra miaraka aminao tsy miady rery ianao tsy mandeha irery ianao any ampianarana ianao dia misy Andriamanitra miaraka aminao eo ampivarotana ianao misy Andriamanitra miaraka aminao ozy izy Davida manao hoe na dia mandeha mamaky ny loha saliko ny fahafatesana azao dia tsy matahotra ny loza satria ianao no amiko na dia mandeha loha sa aliko ny fahafatesana ary aza matahotra ianao fa misy Andriamanitra miaraka aminao eo anilanao ndray andro a hitako tao anaty internet tao tena variana mihitsy a nisy asa izy io na tioko na posy bisikileta ohatrany posy bisikileta angamby izy io raha tsy diso na tioko na cyclopousse iny izy iny nandeha ny epitara be dia avy any nisy tomobile nirimo mafy tena hoe io cyclopousse io tonga dia eo ampovoany io ny tratsy ka le izy azo caméra de surveillance dia tampoka avy any tonga dia nisy anjely ny seho le izy tao anaty maizina ny bata ny cyclopousse io ataovy alleloia mafy alleloia dia tamin'ny fomba mahagaga ny batanan'le olona tao anatiny
dia tonga dia tomobily io ny fandona tamin'le cycloposy aza jereo aza moa namivoaka amin'ny internet ao zany na hoe misy hoe anjely mpiambina zay fa asa raha azotsika izy nefa nahitan'izy iny tamin'ny Facebook na tamin'ny internet azakany ny tanana dia tena eo ampivoana arabe mihitsy dia tena hoe tsy azo elana dia ny fandona dia le olona nefa avitra somatsara asivitoeka mafy tena misy mibata mihitsy olo io misy anjely tena mibata mihitsy olo io tena misy anjely mibata io olo io dia ampitsaka anareo rehetrarehetra eo fa naiza tady misy anao dia misy Andriamanitra manaraka anao ao amin'ny toerana rehetrarehetra zay aleanao dia misy Andriamanitra manaraka anao amin'ny toerana rehetra zay aleanao ndray andro zay avy any Tomasina tamin'izay vao nahazo tomobile kelikely nahazo tomobile an'le R9 iny R9 kely zay dia vao tsy hoe vao mianatra fa miverina mizatra ndray manina hoe dia andeha hiakatra ty Antananarivo zay menakavy kely hiakatra ty Antananarivo ao anatin'ny tomobile io dia mbola mizatra mitondra ny tomobile io satria mbola tsy efa elaela zany tsy zatra mandeha national fa vao azo le izy dia mbo hoe hiakatra ty Antananarivo nidina tao amin'le tanàna tao hoe Ambody Bonara zay dia misy fidinana be zay dia misy fiolanana dia ny andro amin'io avy orana be dia malama ny lalana dia za amin'le mbola tsy zatra tonga dia manitsaka frein ao anaty tournant fa nsosa ho ahy tomobile io ny andro amin'io amin'ny 6 alina angamba na amin'ny 7 alina ny hoany ny sosa i tomobile io anaty tournant dia tsy voatazona io fa tonga dia nysosa dia tonga dia any anaty antsana dia i tomobile io antsana be eo ambany ao dia pneu any anankitelo efa mikiraviravy any ambany any ny anankitelo le devant anankiroa dia ny ilany dia ny anankiray sisa ny tavela ty ivelany aty dia efa manao an'izao i tomobile io lefa hitanareo lefa iletika hiakahidina efa hoe lasy zao iny fa tena eninao hoe misy tanan'Andriamanitra mihazona ny tomobile alleluia dia tsy mivadika tao ambany tao dia tonga avy any ny taxi brosy mandalo ny tomobile rehetra dia zao nyfanontanian'le olona rehetrarehetra tonga tao zao ny fanontanian'le olona rehetra nandalo inona ny tsy mampivadika n'ity tomobile ty alleluia ary ahoany ty tomobile ty efa any ambany any daholy fa maninona ny tsy mivadika dia ry zareo no mifandrimbona mifampisotona an'le izy tao fa tena hoe misy tanan'Andriamanitra mahery tsy nampianjera tao alleluia mahavarina io Andriamanitra misy Andriamanitra miaro rahalasaina vavy te hivavaka ho anao sy ny akonanao androany ho arovan'i Jesosy ane zanakao ho arovan'i Jesosy ane vadinao amin'ny loza maro isan-karazany dia izy fiarovana manokana ane ataovy aman'izay tena misy mafiteka ho an'i Jesosy sotra indrindra Jesosy indro ahombanareo mandrakarivo indro ahombanareo mandrakarivo ambara-pahatonga ny fahataperan'izao ndray andro tadidiko ty tantara ty tamin'ny 1993 angamba izy ty tamin'ny androny atao hoe Géralda cyclone Géralda izy nefa velonaina tamin'izany izy nefa olombelona tamin'izany taona firy izy iny 91 94 cyclone Géralda dia zao ny zavatra nitranga tamin'izany misy tantinina anay tonton anay any Tomasina dia nivoaka tamin'ny radio sy télé hoe i cyclone mahery vaky hiditsy eto Madagasikara ary hitsofoka ao Tomasina hitsofoka eto Madagasikara ary tsy mbola ny cyclone mahery vaky ohatra zany zay zany ny vaovao tany amin'ny 1959 nga onony hoe nisy ohatra zany dia inona ozy izy ianao ny adalako ozy a mantsy an'ny fianakavianay leo aranga mba andeha any Tomasina hijery azany cyclone zany
aleo aho amba andeha hoany lasa nakany Tomasina ho any amin'le tonton anay tantine anay tonga tany a ny maraina niny niditra ny cyclone ny ariva tonga tao de taitra be zareo fa aninona ty ianao ijery an'izany cyclone Géralda zany aho fa ianao ty via dala ozy izy ny tonton anay ny olona raha mandositra iala eto fa mataotra ny cyclone ianao ndray makaty ka mba ty ahita an'izany aho ako mitady loza maninona hoe zavady mitady loza inona tokoa eo amin'ny amin'ny ray tolakandro izy no itsofoko Géralda o Tomasina amin'ny ray tolakandro amin'ny enina maraina ny tranonay moa zany amoron'ny arabe manomboka amin'ny enina maraina ravarava daholo ny tranon'olona manodidinao nefa izy amin'io mbola tsy mitsofoka fa mbola ny rambony de le trano rehetrarehetra eo amin'ny devant eo fa le ry zay eo ambaravarakely mitazana ravakory riko mianjera de ohatrany hoe mba faly ery zany fa afinaretana mahery zany rivodrany nefa vao amin'ny firy maraina izy io amin'ny enina amin'ny fito miamafy ngaraina amin'ny valo amin'ny sivy amin'ny folo amin'ny raiky ambe folo efa tsy azo ivoahana tsony tsisy nizanizy afaka mivoaka tsony ravarava daholo ny trano ny anay zany ny trano mba mafimafy kely mba manina hoe zavady mba mafimafy kely mba mafimafy kely nanomboka ny kepakepaka amin'izao io tafitranona io pak de ozy izy leneny faranay ndana ozy izy totofo fasika ao ambony ao mitedava kitapo de lasa zay nitady kitapo de nitotofana fasika le tafo tao ambony fa io Andriamanitra mamindra fo ary mamela eloko ataovy alleluia mafy alleluia mamindra fo io ary mamela eloko de nitotofanay tao ambony tao le izy nitotofanay fasika am'izany tompoko io fasika io hitanao io fasika ao Tomasina io ietin'le rivotra fa ohatran'ireny bala reny ato tena enina mitsofoka any anatin'ny hoditra hoe misy mitifitra ianao io fasika io fa tena mafy zany raha faliny zany fa tsy azo iainana tena tsy azo sangisangina tena hoe maty androandro Andriamanitra inona ny zavatra nitranga de nitotofanay voatafidiny zay telo mirahalahy zay nanototra azy tao vo nitotona tamin'ny tany zay avy napiditran'le fasika tao tsy tolona anankiray fa tonga de le tolona ray manontolo iny ray miaiky tonga de sokatra ny lanitra raha tara 5 segonda de nanidina niaraka tamin'ny tafo de niaingy tonga de nazava ny lanitra lozy inona retiran'Andriamanitra fa tena ratsy maty androany ao atompo tsy maty tsony saintsaina fa mibata ny sakosy io ianao andeha andositra mibata sakosy mibata entana zany hoe ny olona zany mba efa nandositra meloa mba efa nahita alokaloka tady hoe nahita nitsofotsofoka tady zay amin'le efa ao anaty efa enjana io zay vao andositra fa ianao mibata ny sakosy io a batain'ny rivotra fa mahavita hatrany amin'ny 6 metre ny ray mandingana mbola mamindra fo Andriamanitra mamela eloko Andriamanitra ary amin'ny toerana rehetrarehetra zay misy anao de misy an'io Andriamanitra io miaraka aminao miaro anao ataovy amaina mafy zady amena mampahery anareo alleluia teneny eo anilanao hiaraka aminao ane Jesosy iaraka aminao ane Jesosy naizanaizaneanao alleluia tsy mandeha rery zany ianao indro zao omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao ao anaty baiboly ry havana ianao zao fampianarana zao misy fotoana ianao asain'Andriamanitra mandeha rery zao nitenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama atao amin'ny Genesis 12 manao hoe ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy mihavanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany zay asehoko anao dia atonga anao ho firenena lehibe aho
sady hitanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ary hita zay manisy soa anao aho fa hanozona zay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Alleluia. Ino izao fampianaran'izao? Misy fotoana ianao raha lasaina bavy asain'Andriamanitra mandeha irery. Ahoana hoe azafady? Amin'ny fiteny taolo malagasy no hoe akanga maro tsy vakinam-bo, mita be tsy lanin'ny mamba. Fa ao amin'Andriamanitra misy fotoana ianao asainy mandeha irery. Izao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, miala eo amin'ny taninao sy ny tanin'ny havanao sy ny tranon'ny rainao, mandeha mialy eo dia ho aizy dia mandehana rery, mandehana rery, mandehana any amin'ny tany izay asehoko anao fa tonga anao ho firenena lehibe aho ary hitady hitahanao tokoa ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Mazava ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, hitahanao ary Abrahama, tena ho tahiko ianao, tena hitady hitahanao tokoa ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany. Tena ho tahiko ianao, teneniny eo anilanao, tena ho tahin'Andriamanitra ianao, tena ho tahin'Andriamanitra ianao. Lazao aminy avy aminao no hitahina ny fianakavianao rehetra hoe avy aminao no tahina ny fianakavianao rehetra. Amen. Amen. Fa saingy izao ny condition, izao ny condition, mila mandeha irery ianao, mila miala amin'ny havanao ianao, miala amin'ny tranon'ny rainao ianao, miala amin'ny tanin'ny havanao ianao, miala mihitsy ianao dia ho tonga fitahina ianao. Any no hitahiko ianao. Ry havana malala, aza matahotra raha narin'ny dadanao sy mamanao ianao noho ny fivavahana. Aza matahotra raha ilikiliky ny havanao ianao noho ny fanomponan'ny tompo. Aza matahotra raha niala taminao daholo ny olona rehetra satria ianao lasa mivavaka. Fa ianao mandeha irery io, Andriamanitra ombanao, Andriamanitra hiaraka aminao. Ianao mandeha irery io, tsy mandeha irery ianao fa misy Andriamanitra anapiakatra anao amin'ny toerana saza ho anao. Alleluia. Alleluia. Ieno izao mafimafy teka ho an'i Jesosy. Rehefa nomboka asa na le any amin'ny 3 frères no mikatso na le atsika ty no mikatso, mandeha tsara ny atsika ty ny 3 frères zany no mikatsokatso kely satria ny any amin'ny 3 frères manko ny arahako direct teto fa ny anareo mandeha tsara. Ieno zao zavatra-pitako anao zao, rehefa nomboka anao fahagagana, rehefa nomboka anao zavatra tsy mbola nataony eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, rehefa anao zavatra vaovao zay tsy mbola niseho teo amin'ny fiainanao Andriamanitra, rehefa anangana trano ngeza be ho anao Andriamanitra, anome anao ny arena zay mbola tsy nanana ny fianakavianao Andriamanitra, dia ieno zao asain'Andriamanitra misitaka ianao. Na misy olona asain'Andriamanitra miala aminao, misy olona maninona hoe zavady? Asain'Andriamanitra miala aminao. Na misy olona asain'Andriamanitra misitaka aminao, na ianao nasain'Andriamanitra miala sy misitaka, rehefa hitanao Andriamanitra dia tsy maintsy misy fisarahana, tsy maintsy misy inona hoe zavady? Tsy maintsy misy fisarahana. Anontany anao aho, marary sa tsy marary ny misaraka amin'ny olona? Marary. Rehefa misy olona mahafinaritra anao zay ohatra ray aman-dreninao, rehefa misy olona mahafinaritra anao ohatra hoe vadinao, rehefa misy olona nahafinaritra anao ohatra hoe mpiray tampo aminao ka tsy maintsy hisaraka aminao, marary ny misaraka, marary ny misaraka. Nefa rehefa hitahanao faratapony Andriamanitra ka hanome anao vila, hanome anao fiarakodia, hanome anao vola tsy mbola nyraisy ny tananao, dia izao misy olona tsy maintsy asain'Andriamanitra misitaka aminao. Raha lasaina vavy, raha mahatsiaro ianao mandeha irery androany, raha mahatsiaro ianao fa onjonjonao samy rery ny fiainanao, raha mahatsiaro ianao fa nahilikiliky ny fianakaviany, raha mahatsiaro ianao fa nilozany vadinao, mampitraka anao tsy irery ianao. Eo ny lalana hitahin'Andriamanitra anao, eo ny lalana hitahin'Andriamanitra anao. Ataovy amen. Amen. Eo no
no hitahin'Andriamanitra. Teka ho an'ny Jesosy tsy afaka no hotahina mihitsy Abrahama raha tsy nisaraka tamin'ny rainy sy ny reniny, raha tsy nisaraka tamin'ny havany. Ahoana hoe azavady? Tsy afaka natao ina hoe? Tsy afaka nitahina mihitsy Abrahama raha tsy nisaraka tamin'ny ray aman-dreniny, tamin'ny ray aman-dreniny, raha tsy nisaraka tamin'ny havany, any lalana ny tahin'Andriamanitra azy. Izy misy fotoana mahatsiaro fa hatramin'izay nivavahana dia ohatra ny ahilikiliky ny havany, ahilikiliky ny fianakaviana atsangany hoe ny tanany. Tenenao zay ny eo aniranao aza mitomany hoe aiza mitomany, raha ilozan'ny fianakaviana aza malahelo hoe aiza malahelo eo ny fotoana hitahin'Andriamanitra eo fiainana. amen. Fisarahana idina hoe azavady? Fisarahana. Fisarahana. Rehefa mijerytsika ato amin'ny Genesis 3:7 dia enohiny zao vaky ny teny zao. Genesis 3:7-5. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama tao aorianany nisarahany Lota taminy. Tao aorianany inona hony? Nisarahany Lota taminy. Avereny mafimafy kely azavady? Nisarahany Lota taminy. Ka nanao hoe atipazo ny masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miakandrefana, fa ny tany rehetra zay tazanao dia omenanao sy ny taranakao mandrakizay. Amen. Ary ataoko maro tahaka ny vovotany ny taranakao. Ataoko inona hony? Atao maro tahaka ny vovotany ny taranakao. Koa raha misy olona mahisa ny vovotany dia ho azo sainako ny taranakao. Miangay ianao mandehana amin'ny tetin'ny tany dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany fa omeko anao zany. Andriamanitra eto nampanantenan'Andriamanitra fa omeko tany ianao, ary zay tany taza amin'ny masonao dia omenanao zay tany taza amin'ny masonao. Mitazana mianavaratra ka hatrany atsimo, miatsinanana ka hatrany andrefana, mitazana dia omeko anao zany. Ary ny taranakao ry Abrahama, ny taranakao dia ho ataoko tahaka nina ozy izy Andriamanitra? Tahaka ny vovotany. Tahaka nina hoe? Tahaka ny vovotany. Nefa i Abrahama amin'io mbola maninona? Mbola tsy niteraka. Mbola maninona hoe? Mbola tsy niteraka. Mbola tsy niteraka i Abrahama. Nefa Andriamanitra nampanantena azy fa manahoana ny zanany? Tahaka ny vovotany. Tahaka ny vovotany. Amen. Amen. Ianao zao fampianarana zao. Ovian'Andriamanitra no niteny an'io teny io. Ovian'Andriamanitra no nampanantena ny Abrahama fa amin'ny tany. Ovian'Andriamanitra no nampanantena fa omeko taranaka ianao ka tahaka ny vovotany. Teboka raha eo amin'ny 5:10. Ary Jehova niteny tamin'ny Abrahama tao aorianany nisarahany Lota taminy. Tao aorianany inona hony? Nisarahany Lota taminy. Avereny mafy kely hoe? Nisarahany Lota taminy. Iza moa i Lota? I Lota dia zana-dralahan'i Abrahama. I Abrahama tsy niteraka. Zany hoe raha maty zany Abrahama dia iza ny mandova azy? I Lota, satria zana-dralahany. Inona nefa ny zavatra nitranga? Nisy fotoana nisy olana izy mirahalahy mianaka. I Abrahama sy Lota nisy olana. Ary raha vao nisy olana dia lasa Lota no nisaraka. I Lota ny miala. Fa vao niala Lota dia tonga an'izay ny teny fikazana rehetra. Zay tany hitanao omeko anao i Andriamanitra. Ny toerana hitanao omeko anao. Ary zao ry Abrahama azo zanaka ianao. Ary ny taranakao tahaka ninona misy? Tahaka ny vovotany. Anontany anao ary aho, iza zany nanakana ny valim-bavaka tsy azony Abrahama teo? Iza tsara hoe? I Lota. I Lota. Tsy tonga ny teny fikasana fa ho tahaka ny vovoka nisy ny taranak'i Abrahama raha mbola teo Lota. Tsy tonga ny teny fikasana fa azo tany ngeza be i Abrahama raha mbola teo izy Lota. Fa raha vao nisetaka i Lota dia hoy amin'izay Andriamanitra, omeko anao ny tany, omeko zanaka ianao. Raha lasaina bava, zay olona rehetrarehetra manakana ny valim-bavaka ho anao ane, ho ataon'Andriamanitra misitaka sy miala aminao. Ireo olona rehetrarehetra, na fianakavianao, na ray aman-dreninao, na zana-dralahanao, na havanao akaiky,
na mpiara-miasa aminao manakana ny valom-bavaka ao androany ho akisaka reo manitra hiala aminao tavy amena mafy amena Halleluja. Afatiaka ho antompo aza malahelo anao raha mikisaky lota tenenao zay ny oniranao aza matahotra raha mialy lota hoe a aiza matahotra raha mialy lota misy karazan'olona manodidina anao eo bloke ny fitahinao anao misy karazan'olona manodidina anao eo bloke ny fahasoavanao anao mety mpiara-miasa aminao any ampiasana io mety mpiara-mivarotra aminao io mpiara-mivarotra friperie aminao io mety namanao akaiky hatramin'izay io mety sobavinao io mety rafozanao io fa raha io no mbloke ny fiainanao ho akisak'andriamanitra andeha ody any amin'ny tanina any ambanivohitra any reo alleloia alleloia tsy niriny ny baiboly tsara ary Jehova niteny tamin'ny Abrahama taorianany nisarahany tamin'ny Lota taorianany ninona hoe azafady nisarahany tamin'ny Lota teny ho tenenina Andriamanitra amin'izay hoe atipazo manodidina ny masonao hoe omeko anao reo fitahina rehetrarehetra eo omeko anao zao tany hitanao zao olovanao sy ny taranakao hoe ary ny taranakao hoe ianao le tsy niteraka iny ile ngia anankiray le lota iny no mbloke ny tranonjanaka anao retao a fa izao azo zaza amin'izay ianao hiteraka amin'izay ianao amen sa tsy amen amen aza matahotra hisarahan'ny olona zany tenen'ny onilanao aza matahotra hosarahan'ny olona zany aiza matahotra hisarahan'ny olona izany tadidinao ve azafady ny tantaran'ny Jakoba tantara faharoa raisitsika ny tantaran'ny Jakoba ndray andro Jakoba dia izay niteniny manao hoe raha nihitanyity Jordanina ity aho i Jakoba dia tsy nanana afa-tsy inony raha mba misy mahay an'le tantara iny tsy malala tsy manana afa-tsy ina ozy izy teneny mafy kely azafady te anaray zao ny tantaran'ny Jakoba ndray andro Jakoba dia nangalatra ny tsodrano ny ralahany nangalatra ny tsodrano ny Esau naninona hoe azafady nangalatra ny tsodrano ny Esau dia zao raha vao nangalariny le tsodrano ny Esau dia natahotra Jakoba dia rehefa natahotra Jakoba dia zao lasa nandositra niala tamin'ny ray aman-dreniny niala tamin'ny ralahany niala tamin'ny fianakaviany lasa izy nandositra izy nandeha nandositra iny inona no mba teny am-pelantanany hoe azafady teana anankiray nitondra vola ve Jakoba azafady tsy nitondra nitondra poulet de chair mba hompihinany ve izy azafady tsy nitondra nitondra sakosy misy sakafo ve izy tsy nitondra tsy nitondra inona ny netiny tena anankiray fa izao ny ambaran'ny baiboly fa rehefa niverina Jakoba niverina any amin'ny ray aman-dreniny dia lasa nanana karembe vavy nanana omby amina rivony ondry amina rivony osy amina rivony lasa multimilliardaire izy niveriny iaona amin'ny esoralahany dia nanana karembe vavy asivitehaka mafy rahalasana vavy malala ho antsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pizalina sa fahasambarana seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fieno ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-mahadomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana Andriamanitra tokatrano fieno fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampiala an'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao amin'ny 7 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaon'ny oloko eto amin'ny Tananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefana Ambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'ilay hoe Arivosary aty a Jerusalema Karobato ambany
Antsim commune aty akady tagny apita tafitra faran'ny arian'ny busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Manala sy ireo pasteur ray aman-dreny miara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokantranonao tainy tompony